La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Bonjour. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. Manolotra ho anao ny vaovao. La vache qui rit. Manolotra ho anao ny vaovao. La vache qui rit, ho finaritra ny tontolo andronao. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nitotsaina androany tao amin'ny lapam-panjakana Ambohitsirohatra ny fionana teo amin'ny filohan'ny Repoblika Andrajoelina sy ireo orinasa mpamatsy-solika eto amintsika. Niompana tamin'ny vahaolana ahafahana mampiena ny vidy-tsolika ny fionana tamin'izany. Mitoy ny fitadiavana vahaolana momba ny fampiasana ny loharanangovo azo avoazana eto Madagasikara. Orinasa mpamokatra herinaratra avy amin'ny nosy efatra eto amin'ny ranomasimbe Indiana no nikandoha tamin'ny Jirama. Anomboka rahampitso ny asa fanamboaran-dalana eo amin'ny sampananandranona oatra. Efa misy ny fandaminana napetraka tamin'ireo tompon'ny trano sy ny tompon'ny tany voakasika tamin'izay tetikasa izay araka ny nambaran'ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany, toeram-ponenana ary ny asa vaventy. Adinon'ny malagasy ankehitriny ireo karazana zava-maneno nentim-paharazana izay nampiavaka ny Madagasikara fahiny. Zava-maneno izay tokony ho veloma indray ny filalaovana sy fanamboarana azy ho ireo mpanakanto. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, mangataka fametra-pelan'ny filohan'ny gouvernemanta ireo mpanohatra ao Hong Kong. Tsy nahampy ny fanatsarana endriny eo anatrehan'ny vahoaka ny fialatsinina taony ny sabotsy lasa teo. Ny adidin'ireo avy hatrany ary. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny koltivika manatsanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia nitotsaina androany tao amin'ny lapam-panjakana Ambohitsirohatra ny fionana teo amin'ny filohan'ny Repoblika Andrajoelina sy ireo orinasa mpamatsy-solika eto amintsika. Niompana tamin'ny vahaolana ahafahana mampihena ny vidy-solika ny fionana tamin'ny zany. Rasona Iandry. Araka ny fanambaran'ny filohan'ny Repoblika Ombenimbendy, ny amin'ny tokony sy ny fampidiniana eo amin'ny fanjakana malagasy sy ireo orinasa mpamatsy-solika, eto amintsika ny amin'ny tokony ampidinana ny sara ny fitaterana sy ny vidin'ny solika varotana amin'ny mpanjifa. Nisy ny fionana teo amin'ny filohan'ny Repoblika Rajoelina Andry sy ny tompona andraikitra ireo orinasa mpamatsy-solika eto amintsika androany tao amin'ny lapan'Ambohitsirohitra. Araka io, niompana tanteraka tamin'ny fijerena vahaolana ahafahana mampidina ny vidy-solika ny votoatindresaka. Il est grand temps de se mettre autour d'une table, comme on dit. Fotoanan'izao ny resana andatabatra boribory ahafahantsika mamaritra sy mijery vahaolana ho an'ny mpanjifa ary ihany koa andrafetana ny vidy-solika eto Madagasikara. Araka nefa fantatrareo, ny ametrahana ny vidiny araka ny tokony ho izy, indrindra ny ametrahana rafitra maritana ny vidy-solika no ilaina jerena. Car j'aimerais vous dire que Madagascar a besoin des partenaires. Ho jerena manoloan'izany ny andrafetana ny vidy-solika ho araka ny tokony ho izy ary tsy ho papana ho an'ny mpanjifa. Andrasana manoloana io ny toy ny ty fionany ity. Araka ny hitantsika teo eny dia hitohy amin'ny alarobia ho avy izao ny fionana eo amin'ny filohan'ny Repoblika sy ireo orinasa mpamatsy-solika. Fameroso amin'ny fanatsarana ahafahan'ny vahoaka malagasy mahazo sy mampiasa angovo azo avoazana ny fitondram-panjakana. Eo ampiandrasana izany tsy maintsy hijerena vahaolana ny vidin-jiro sy ny vidy-solika ho ny filohan'ny Repoblika eto Andriatsilava. Fa za dia tsy lefitra. Za dia hijery ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Voalohany, tsy ekena tsony ny contrat, ny fifanarahana teo aloha. Zay nataony mpitondra teo aloha tamin'ireo mpampanofa groupe eto amintsika. Efa nilazaiko ombenimbieny fa tsy ny puissance installée no tokony
andoavana niofana gropy, andoavana jirama niofana gropy fa tokony ny puissance avoaka zany zavatra zany na misy inona eto dia tsy ekeko ary tsy maintsy hovainy zany zavatra rehetrarehetra zany satria tsy azo ambakaina ntsony ny mpitondra ankehitriny, tsy azo ambakaina ntsony ny vahoaka malagasy ary ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy zay ny zavatra hoapetraka raha izay. Faharoa mikasika ny vidina solika, efa niteny fa lafo loatra ny vidin'ny transport zay lazainy ireo ampandrarahany solika zay ampiarina eto Madagasikara. Be loatra ny marge na ny tombo-maritra zay mipetraka eto Madagasikara. Ary fahatelo manarakarak' zay be loatra ireo lazaina hoe pourcentage amin'ny resaka lettre de créance, lettre de crédit zany zay apetraky ny mpandraraha. Tahak'izay raha tahivina ny tenin'ny filoha Andry Rajoelina ny amin'ny tsy maintsy jerena vahaolana amin'ny vidin-jiro sy ny vidin-tsolika. Ity farany izay nanamafy fa tsy azo ekena ny zava-misy iainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny manoloana ireo. Isan'ny vahaolana naroso ahafahan'ny mpitondra manantanteraka izany ny fanavaozana ny fifanarahana amin'ireo mpamatsy herinaratra eto amintsika. Tafiditra ao anatin'ny fifanarahana teo alohany hoe miainga avy amin'ny puissance installée no andoavana ny vola. Io vola io izay tafiakatra hatrany amin'ny $1.7 na 570 miliara ariary isam-bolana. Vola tsy maintsy aloha mialohan'ny hividianana ny kilowatera voalohany. Ho an'ny eto Antananarivo renivohitra, raha toa ka 100 mégawatt hatramin'ny 310 mégawatt no ilaina, mihoatra ny 200 mégawatt nefa ny puissance installée en thermique izay tsy maintsy andoavam-bola. Tsy azo ekena intsony zany raha ny fanazavana ka noraisina ny fepetra. Ankoatra ny fanovana ny fifanaraha-pivarotana sy ny fifanarahana eo amin'ny fanofanana groupe efa misy, ho amafisina ny fanaraha-mason'ny solika eny amin'ny centrale sy ny fiambenana ny ao anatiny sy ny ety ivelany. Tanjona amin'izany ny fanatsarana sy ny fampianana ny vidin'ny jiro kanefa tsy miantoka ny jirama. Eo ihany koa ny fametrahana fampandrosoana maharitra izay miankina amin'ny sehatry ny angovo araky ny vina sy ny fampanantenana ny men'ny filohan'ny repoblika ny vahoaka malagasy. Teboka faharoa nampanantenain'ny filohan'ny vahoaka malagasy ihany koa ny fitodihana any amin'ny angovo azo avaozina. Raha ny zava-misy ambany ny tany fahazoana sy ny fampiasana herinaratra eto Madagasikara. Raha ny loharanom-baovao azo, ny 80% mponina eto Madagasikara ihany no mampiasa herinaratra ary ny 700 ny mponina any ambanivohitra ihany no manana jiro. Mbola miankin-doha amin'ny gazoalina sy ny fuel ary ny huile lourde ihany koa isika amin'ny famokarana angovo. Maro anefa ireo singa azo ampiasaina ahafana miditra amin'ny angovo azo avaozina eto amintsika toy ny masoandro, ny rivotra sy ny rano. Araka izany, isan'ny lara-pahamehana ny fitodihana amin'ny fampiasana angovo azo avaozina. Famtony fitadiavana vahaolana momba ny fampiasana loharanona angovo azo avaozina eto Madagasikara. Orinasa mpamokatra herinaratra avy amin'ireo nosy efatra aty amin'ny ranomasimbe Indiana no mikandofo amin'ny jirama Ivrichal. Orinasa mpamokatra herinaratra avy amin'ireo nosy rahavavy 5 aty amin'ny ranomasimbe Indiana Juin no nikandohana tsarana ny fampidirana angovo azo avaozina eto Madagasikara. Ankoatra ny rivotra sy ny masoandro, loharanona angovo azo trandrahana tsara eto Madagasikara ihany koa ny rano. Transition énergétique zany midika fa hoe miala amin'ny thermique mandeha amin'ny renouvelable. Marina ny teninao hoe matetika moa zany ny olona privilégié solaire kanefa nitsika tena marina ny tena tsara ho atsika ary misy ny potentiel ambony dia ny hydraulique. Zay no mahasamihafa kely ny Madagasikara amin'ny nosy hafa zany. Ankoatra ny fampitaovana, ny fotodrafitrasa sy ny fahaiza-manao, mitaky fanavaozana fifanarahana maro ny firosoana amin'ny fampiasana loharanona angovo hafa. Tafiditra anatin'izany ny fanafoanana ny fividianana herinaratra miainga avy amin'ny puissance installée na be resaka hatrizay. Les contrats taloha nisy an'izay, fa les contrats sony aminay tamin'ny 2018 sy le mbola atao efa tsy an'izay tsony fa zay zavatra vokatra ihany no hopehena zany. Zay no vaovao zao. Tsy maintsy zay no anaovana azy io na hydro io na thermique na solaire ohatran'ilay batilampo ohatra dia mitovy ihany. Tafiditra anatin'ireo nosy 5 ahitana ny Maurice, La Réunion, Seychelles ary Comores mpikamba ny club d'électriciens de l'Océan Indien, njoro ny taona 2012 Madagasikara, ho tohizana ny fifanakalozana sy ny fifampizarana traikefa toy ity teto Antsahavolo ity, ka tanjona ny ampitomboana ny tahan'ny fampiasana herinaratra ho an'ireo firenena mpikambana.
fa tontolon'ny politika dia nasehon'ny malagasy tamin'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo iny fa tsy mila mpanao politika mivadika palitao intsony izy ireo. Ny antoko tanora no nametrahany fitokisana hitondrany feony etsy Tsimbazaza Rasona Iandry. Antoko politika maherin'ny 50 no misoratra anarana eny amin'ny ministeran'ny ady tany amin'izao fotoana. Antoko politika enina miampy ireo nivondrona tao amin'ny IRD toy ny Armada no any antoko politika nametrahany vahoaka malagasy fitokisana raha jerena avy amin'ny vokatra vonjomaika navoakan'ny Zénith tamin'ny asabotsy lasa teo. Noporofon'ny mpifidy fa tsy mila ireo mpanao politika mpamadika palitao sy mpisabaka atsy na roa intsony ny vahoaka. Profo ihany koa fa maro ireo milaza azy ho antoko politika saingy efa nilaozana ireo mpikambana tao aminy hatry ny ela. Tsy anan'olona eny Tsimbazaza intsony ny antoko lehibe telo izay nitsangana nandritry ny taona 1970 nandritry ny fiverenan'ny fahaleovantena toy ny PSD na ny Parti Social et Démocrate, na KFM na ny antoko an'ny Kongresan'i Madagasikara ary ny Monima na ny Mouvement National pour l'Indépendance de Madagascar. Tsy anana solombavambahoaka eny Tsimbazaza ihany koa ireo antoko politika nitsangana nandritra ny Repoblika faharoa sy fahatelo tapany voalohany toy ny Arema na ny Andrin'ny Revolutionna Malagasy, ny AKFM KDRSM sy ny AKFM Fanavaozana, ny UNDD, ny MFM ary ny Leader Fanilo izay indrisy fa nirotoroteny ireo mpitarika nandova azy taoriny nalasany ny mpanorina azy Erzora Zafimaleo. Ny antoko timma dia hita ihany koa ny alan'ireo mpifidy nanoana azy nandritra ny Repoblika fahatelo tapany voalohany sy faharoa toy ny tany amin'ny farim-piadidiana Antananarivo renivohitra, faritry Tasy, Vakinakaratra ary Aloatra Mangoro. Azo adika mazava ho fametrahan'ny mpifidy malagasy sy ny fitokisany ireo antoko tanora vao nitsangana nandritra ny tetezamita iny vokatra vonjomaika ny fifidianana solombavambahoaka izay navoaka ny Zénith iny. Raha iny vokatra vonjomaika iny ny RD iarahan'ireo antoko manohana ny filohan'ny Repoblika Rajoelina Andry no nahazo solombavambahoaka 420, ny tsy miankina nahazo toerana 420, ny antoko tiako Madagasikara toerana 410 ary ny Matita, ny MDM, ny MTS, ny RPSD ary ny GJMP nahazo toerana iray avy. Azo ambara ihany koa fa efa miroso amin'ny famatorana politika ny mpifidy malagasy amin'ny fanehoany ny safidiny ho amin'ny fikatsahana fampandrosoana lovain-jafy. Fa ao anatin'ny fandraisana ireo fitoriana nandritra ny fifidianana solombavambahoaka lasa teo iny anivon'ny HCC ankehitriny. Ifarana rampitso amin'ny 12 ora ny fandraisana izany raha ny fanazavana azo nalamafiny teo anivon'ny HCC fa logiciel hafa ny kirakirain'izy ireo ny vokatra. Henri Florio. Hifanarapitso amin'ny 12 ora alina ny fandraisana eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny HCC ireo fitoriana mahakasika ny tsy fandaran-dalàna tamin'ny fampilezan-kevitra sy ny zotram-pifidianana avy amin'ireo kandidana ireo tsako fidiana ho solombavambahoaka na ihany koa ireo olom-pirenena navondrona nampanara-maso ny fifidianana izay tia metraka ny fitoriana eo anivon'ity fitsarana mahefa ity. Hatramin'ny 5 ariva teo maherin'ny 200 ireo fitoriana voaray raha ny taremarika avy amin'ny Italia ny kabinetra ny HCC no mamafisany teo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana fa mitovy amin'ny fifidianana rehetra ihany koa no ikirakirany ity vomiera ity ny fikirakirana ny vokatra. Izy ireo izay efa nanomboka ny fikirakirana ny vokatra ny 7 ny volana May lasa teo. Taorian'io daty voalaza eo ihany koa no efa nanomboka nandinika ireo fitoriana efa voaray ihany koa izy ireo. Raha ny fanazavana trany miankina amin'ny zava-misy hitan'izy ireo amin'ny alalan'ireo PV isaky ny bureau de vote sy ny fitoriana voaray no amoahan'izy ireo ny vokatra ofisialy. Ankilan'izany misy ireo fepetra maromaro izay takina amin'ny fametrahana ny fitoriana eo anivon'ity fitsarana mahefa ity. Ny tsy fampihan'ny taratasy ilaina eo ihany koa ny tsy fampihan'ny porofo no mametraka ny fitarena azo resana fa tsy mitombona raha ny fanampanazavana hatrany. Ny fitsarana avo momba lalam-panorenana irery ihany no fahefampitsarana manana fahefana feno tsara ny olana tamin'ny fifidianana solombavambahoaka iny. Ny HCC izay amoaka ny voka-pifidianana solombavambahoaka amin'ny fomba ofisialy farafatarany amin'ny 2 volana Jolay ho avy izao. Fa manoloana ny ayahy ny fisina trindry momba ny raharaha nahafatesana olona telo tany Ambohimaso nilazany tsy anaiky izany ny syndika mpitsara eto Madagasikara. Tokony hotazomina ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny momba ny ady amin'ny kolikoly sy ny fametrahana fanjakana tandalana. Yves Richard. Tsy anaiky ny mety ho endrika fanelanelana samihafa momba ny raharaha nahafatesana olona telo tany Ambohimaso
izay navosaringitra miaramila 720 farany teo ny SMM manany sindikany mpitsara malagasy ho jerena akaiky ny fizotry ny raharaha ampangarahara ny didy mpitsarano. Manaraka évolution hoe atraiza marina ny fipetraka an'izay pression zay ho tonga mety ho tonga any amin'ny ministre zany dia hero arahanay koa satria le dossier-nay eto ho arahanay koa ny mpitsara hoe iza ny mpitsara mitanan'io inona ny mahazo azy fa tokony hiasa ampilaminana izy. Tsy tokony hisy intsony fomba fanao nahazatra anaratsy endrika ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny momba ny ady amin'ny kolokolo sy ny fametrahana fanjakana tandalana ho ny filohan'ny sindikany mpitsara eto Madagasikara. Ny zavatra efa aty hitantsika misy amin'izao fotoana izao manomboka ny fametrahana fanjakana tandalana, manomboka ny rigueur ny mpitondra fanjakana, mametraka an'izay filaminana zay tokony ho ajaina zay fa tsy ho simbaina amina pression tahaka an'izany. Kiondalana lehibe ahafahana mametraka ny fahaleovan'ny tena mpitsarana eto Madagasikara zao raha ny fanehoan-kevitra. Fotoana migorana ny tsy maty manota hamerenana ny fahatokisan'ny vahoaka, ny fitsarana ihany koa, ho antoko ny fanjakana tsara tantana sy ny tany tandalana, lavitry ny fitsaram-bahoaka. Fanomboka rampitso ny asa fanamboarana ny lalana eo amin'ny sampanana andranona ohatra. Efa nisy ny fandaminana napetraka amin'ireo tompon'ny trano sy tompon'ny tany voakasika amin'ny tetikasa araky ny nambaran'ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fanajarenan'ny tany sy ny toeram-pirenena ary ny asa vaventy. Miantarandriana ivo. Taky ny fanamboaran-dalana maro ataon'ny fitondram-panjakana eto Antananarivo. Mizotra araka ny tokony ho izy ihany koa ny fanamboarana ny lalana eo Andranona ohatra mivoaka ny Antanimenakely. Rampitso no hanomboka ny fanamboarana eto amin'ny 3 chemin izay sampanana Andranona ohatra. Ny fandaminana amin'ny ankapobeny izay zahay eto amin'ny faritra Analamanga miaraka amin'ny commune miaraka amin'ny fokotany dia efa mijery ny rehetrarehetra fandaminana mahakasika an'izay fa dia efa aty amin'ny côté-nay zany efa milamina tanteraka satria tsy araka ny feonandeha hoe misakana ny atsy misakana ny aroa fa ny miarana raiky daholo ny rehetrarehetra satria tombontsom-bahoaka no jerena dia tsisy ny tsy valana mahakasika an'izay. Ny fanatanterahana ny asa zany zao no entitra dia entitra teo na amin'ny bureau d'étude na zareo tompony andraikitra no amin'ny ARM na ny aty amin'ny faritra Analamanga dia samy entitra fa hoe tsy tokony iandry ela intsony ny asa. Ao anatin'ny fotoana koa zany dia Vaovao io ranomaimbo izay mivoaka etsy amin'ny sampanana ranona ohatra io dia Vaovao ihany koa ny olana izay nalefa ntsota hoe ny titoerany ity no misakana zavaiko indray mandeha fa tsy ity no misakana fa le olona mihitsy no miezaka mambolitsao anakorotana an'le fiarah-miasa amin'ny toerany tony. Nisy ny fandaminana natao ho an'ireo manana trano sy fodrafitrasa voakasika ity tetikasa ity. Isan'izany ny fanatotosana taratasy fanekena ny irosona amin'ny fandrodanana. Tato anatin'ny herinandro maro ihany koa no efa nirosony mpisehatra rehetra taky ny teo anivon'ny fokotany tamin'ny fanentanana ny mponina amin'ny fepetra oraisin'io. Ny tena nyresahana zany dia ty aksa ty zany eto amin'ity 3 chemin ty zany no ny tena niteraka resa be. Ny asa efa mandeha foana miala eto amin'ity aksa andranona ohatra ty mivoaka ny Antanimenakely fa eto amin'ity toerana ity tsika no tena nitranga ny olana dia zay no natonga ny fidinana androany ny tompony andraikitra isa-tsifadiny avy amasy hijery an'ilay olana. Zay no mahakasika ny hoe aksa izy ny tena voakasika fa ny asa moa efa mandeha foana. Fandravana zany ino moa efa amin'ilay bureau d'étude no andamina io satria tsy maintsy arahana akaiky rehefa hanomboka izay ny asa amin'ny herinandro ity zany angamby io zareo ny efa hanao an'ilay PV satria araka ny resaka nataony zareo teo dia hiverina ny amin'irao ny entreprise dia hivory zareo dia ametrapetraka ny olona izay iandraikitra amin'ny fandravana ny zavatra izay niresahana teto androany ity. Ny tany dia mivoaka eo amin'ny arabe dia fananaiky ihany koa zany zareo fa reny le sakatsakana rehetra reny dia hoesorina farak'izay aingana mba tsy hisiany ny fitohanana sy miteraka fahasorenana ho an'ny mpampiasa lalana. Androany nidina nijery ny zava-nisy sy teny an-toerana ny tompony andraikitra Santsokajiny teo anivon'ny ministeran'ny fanajarenan'ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy. Lafim-baovao hafa kosa indray dia miteraka fampangana lehibe amin'ny fidiram-bolam-panjakana ny tsy fitsanganan'ny filan-kevim-pitantanana eo anivon'ny bureau du cadastre minier de Madagascar. Hatreto mikatso avokoa ny fanomezana fahazahon-dalana hitrandraka. Fanadiny miantarandriana voatra.
tsy mbola misy resaka hatreto mikasika ny fitsanganan'ny conseil d'administration eo anivon'ny BCMM na ny bureau de cadastre minier de Madagascar. Vokatrio anefa mikatso avokoa ny fanomezana ny fahazondalana hitrandraka na ny permis minier. Ity farany izay miatreka mivantana amin'ny vola miditra amin'ny fanjakana. Misy fiatraikany eo amin'ny lafiny fiscalité dia misy fiatraikany tokoa amin'ny lafiny miditra. Ireny zavatra ireny ny fahataraiky ny fitan'ny fananganana n'ilay conseil d'administration satria ny hetra zany aloha zany dia miantona amin'ny akapobeany ny mety ho karaza-pidirany ireny hetra ireny akoatran'ireny le fifanarahana lehibe. Misy fiatraikany lalina, satria na foezaka na lavitra dia misy fiatraikany izay zavatra zay amin'ny fidiram-bola mpanjakana satria any mihitsy ny mety olana amin'io resaka minio ka mila fandiniana lalina raha fiverako azy aloha dia mila fandiniana lalina fametrahana ny conseil d'administration. Araka ny antotanisa azo mandina ny 520 tapitrisa dolara ny vola tokony hiditra amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny fitsanganan'ity conseil d'administration ity. Ny asan'ny conseil d'administration dia mitantana amin'ny conseil d'administration azy mijery ny fomba rehetra ahafahana mametraka ny fitantanana ny arena ankibon'ny tany rehetra mba ho araka tsara mba ho araka ny fanjakana tsara ny fizotran'ny fitrandrana sy ny fivoahany reny arena ankibon'ny tany ireny. Ny fiatraikany zany rehetrarehetra zany ny fisindrany zavatra rehetrarehetra zany ny tantarany lalovan'io minio eto Madagasikara no tsy maintsy eritreretana ny fitantanana amin'ny akapobeany ary mino ako fa fijeryn'ny fanjakana dia izay hoe mila mieritreritra tsara, mila mandamina tsara, mametraka tsara ny fomba fitantanana amin'io sehatry ny minio satria sehatra lehibe anankiray tsy azo atao antsirambona mihitsy eo amin'ny fampandrosoana ny toe-karena malagasy. Tsy misy ny isa mazava hatreto mikasika ny fangatana permis minier eo anivon'ny ministerany arena ankibon'ny tany ity farany izay tsy mbola nahazoana fanampana-zavana manoloana ity raharaha ity. Tsy aivina, araka ny antotanisa azo farany 100 ireo manana fahazondalana eo amin'ny fitrandrana eo amin'ny sehatry ny arena ankibon'ny tany andy no nanatotosa fangatana anondrana. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika orinan'izay ny atantsika mahakasika ny fiverenana tsikelikely ny filaminana ao Ambatofinandrana. Eo ihany koa mahakasika an'ireo karazana zava-maneno nentim-paharazana izay nampiavaka ny Madagasikara rehefa avy eo ary. See, I was pissed at you. I was mad too. Now here's what I'm gonna do. Remember all the good times that we shared. You gotta remember everything that we did together. If we can work it out, girl, there is no doubt. You know I'm passing down. I know our debt to love has been paid. I paid that bill. 'Cause you're my best friend to the end. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Total, partenaire du football africain. Yes, I feel good. Oh yeah. Yes, I feel. Je suis bien. Mon argent est sécurisé. Je suis libre. Tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI et BOA Madagascar. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Lava
Lavage qui rit. Sady matsiro no mampazoto manery. Misy calcium sy vitamine ary fer ihany koa. Mahazo fafinaretana ery ny ankizy. Fa na ny lehibe ihany koa. Lavage qui rit. Ho finaritra ny tontolo andronao. Vous aussi, préservez votre patrimoine avec l'assurance incendie. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité. Yes, I feel good. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Miverina tsikelikely ny filaminana ao Ambato Finandrana amin'izao fotoana izao. Any Ambato Finandrana izay isan'ireo faritra mena ahitana fanafian-dahalo matetika hatramin'ny izay Gaëtan Andriatsilavo. Asan-dahalo, alatromby, vakitrano, fanafiana taxi brosy, fakana-keriny sy ny maro hafa, trangany seho tao Ambato Finandrana avokoa ireo, ary efa maro ny fitarainana voaray momba izany, nalefa teto amin'ny fampahalalam-baovao. Taorin'ny baiko nomeny filohan'ny repoblika eny amin'ny famerenana ny fandriampahalemana, nisy ny fivoarana. Miverina tsikelikely ny finaminana any an-toerana. Raha talohan'ny fitongavan'ireo miaramila reo zany dia reo dahalo dia hitana raha makany Ambato Finandrana reo misy tanàna dia amin'ny tanàna eo misy ny dahalo amin'ny andro hariva miandry ny jiro maty hidina hanafika ny tanàna any Ambato Finandrana ary efa nisy trangan-javatra indroa intelo zany amin'izao fotoana zao nefa dia miverina tanteraka ny filaminana amin'izany toerana zany ary misaotra ny vahoaka malagasy, misaotra ny fitondram-panjakana. Zany moa dia izy isaorana ihany koa ny vahoaka malagasy mahay makasitraka. Ny ZRPS Bravo no ao Ambato Finandrana amin'izao fotoana. Na izany azy, nanamafy ny ministra tompona andraikitra fa tsy hilefitra amin'ireo mpitandro filaminana izay miopefy. Efa nisy ny sazy ary mbola ho saziana izay mini mandika ny fifanekena. Fa raha ohatra misy koa ny tsy mety anao anivon'ny folo andahy anivon'ny mpitandro filaminana dia tsy maintsy mandray andraikitra ihany koa ny tompona andraikitra rehetra mba isoroana zany zavatra tsy mety zany, manome ny sazy hitandrefen'izany, manala ny olona tsy tokony hanao an'izany akory aza. Rehefa maromaro ny trangan-javatra izay nandrasana fepetra entitra tsara mba irosoantsika amin'ny fomba fitantanana fandriampahalemana azo antoka fitantanana fandriampahalemana azon'ny vahoaka hiaterana ary mazava sy manaja ny soatoavina maha-malagasy. Ankoatra ny ao Ambato Finandrana, faritra maro no voasokajy ho faritra mena eto amintsika, vokatry ny fanafiana sy ny asan-dahalo. Mitohy hatrany ny ezaka ataon'ny mpitandro filaminana ahafahana miady amin'ny tsy fandriampahalemana. Ezaka ilaina fiaraha-miasa sy fiaraha-mientan'ny rehetra. Tontolon'ny finoana kosa indray dia tafatsangana ny birao vaovao hitantana ny moské 67 hektara atsimo izay foibe ny moské fivavahan'ireo mpino silamo malagasy eto Madagasikara. Fifidianana nentina hitondrana ainga vaovao amin'ny izany. Mampionana Rakotoarson. I Andriamatora Andriakoto Achille Hussein no lany ho filoha hitantana indray ny moské 67 hektara atsimo ao anatin'ny telo taona manaraka izay foiben'ireo moské ny silamo malagasy eto Madagasikara. Fifidianana no tanterana ny alahady teo ho fanavaozana sy fanatsarana ny rafi-pitantanana. Tsy tokony ho hisy intsony ny fitsabana avy amin'ny fikambanana ivelan'ny rafitra misy ao anatin'ny moské izay mahatonga korontana hoy ny fanazavany sekretera jeneraly Kasim Jaotombo. Matony isy zao fitsanganana vaovao zao dia misy ainga vaovao isian'ny fitantanana mangarahara sy mba tsy isian'ny kosa ataontsika hoe fikorontana madinidiniky zay izahana isian'ny inona zany le firalahina ametraka ny tena hoe firalahina ao anatin'ny islamo satria ny islamo dia pralay mpianabavy ka sy tokony misy zany ataontsika hoe le
korontana ao ananjy ary io le toeram-pivavahana io toeram-pivavahana io tsisy zavatra hafa tokony azo atao amin'io raha tsy fivavahana ary tokony anatin'ny fahatahorana tanteraka ny Andriamanitra amin'izany fivavahana zany tsy tsabatsabahaniza ny zavatra ao anatiny io finoana io raha misy koa eto zay fa magnararaotro raha sendra mba misy ihany mpitondra fanjakana eto an-tanàna raha misy problème amina aleo aza averina kely aminay zany mba ahafahana mandamina. Ireo mpifidy lehibe voatendrin'ireo ray aman-dreny heverina ho olon-kendry ao anatin'ny finoana silamo no nipoirana ity filoha vaovao ity izay solotenan'ireo silamo malagasy avy amin'ny faritany Mahajanga raha nitatitra azo. Fatafiditra ao anatin'ny ezaka izay apetraky ny fitondrana amin'ny alalan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ny famerenan-kasina ny maha-malagasy sy ny fanabeazana ho olom-pirenena avanina. Etsika maro no entina anarerana izany raha ny fanazavana azo Henri Flora. Tafiditra ao anatin'ny vinam-pandarana asy izay apetraky ny fanjakana malagasy ary ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ny fanabeazana olom-pirenena avanina eto amintsika eto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara. Lohahevitra maromaro no voizina mandritra ity taona 2020 sy 2020 ity, toy ny sata republikanina, ny fahaiza-miaina ao anaty fiarahamonina, ny fahalalana maneho hevitra sy ny maro hafa. Amin'izao ankatoky ny fankalazana ny fetiny 9 Jona izao, hiompona amin'ny fananganan-tsaina sy ireo tsara fantatra mahakasika izany ny fanentanana. Ny horonan-tsary fohy manentana ny olom-pirenena amin'ny resaka fananganan-tsaina amin'ity ankatoky ny 9 ny volana Jiona izay fankalazana ny fahaleovantena ny Madagasikara. Isy ihany koa ny fampianarana ny olom-pirenena amin'ny fihetsika tokony atao, ny fihetsika mety tokony atao rehefa manangan-tsaina na mihira ny hira-pirenena. Fa izany fanabeazana izany dia misy lohahevitra miova isam-bolana no voizina ny ato amin'ny alefa ministera manentana antsika nandatra ny hery mba ahatafita sy handray amin'izany fanabeazana maha olom-pirenena vanina izany. Zava-dehibe ny fanabeazana olom-pirenena vanina indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Tanjona apetraka ao anatin'ity fanabeazana olom-pirenena vanina ity ny amerina indray ao an-tsaina sy eo amin'ny fiainana andavanandro ny malagasy, ireo soatoavana sy fahaiza-miaina izay tokony ananana amin'ny maha olom-pirenena. Fahadin'ny malagasy ankehitriny ireo karazana zava-maneno nentim-paharazana izay nampiavaka ny Madagasikara fahiny. Zava-maneno izay tokony hovelomina indray ny filalaovana sy ny fanamboarana azy ireny ho ny fanavozavana ireo mpanakanto. Mampiona rakotarso. Manan-karena sy manan-talenta amina zava-maneno ny malagasy raha ny tontolon'ny mozika no resahana. Le filaza sy adin'ny olona nefa izany ankehitriny. Saika ireo vahiny indray no mahafantatra sy mankafy ireo karazana zava-maneno nentim-paharazana eto Madagasikara, hoy ny fanazavany Tina Raintelo, mpisehatra ao anatin'ny mozika nentim-paharazana. Satria le zava-maneno malagasy mazana adin'le ankizy amin'izao fotoana. Tsy fantantsony zany hoe ino zany jejo voatavo, ino zany rova miteny anarana instrument dia tsy fantany. Fa ny fantany kabosy dia sodina dia vali. Hatreo. Nefa raha ny zava-maneno malagasy mba misy karazany be da be. Misy karazany maro. Dia izay zany no hoe karazany hoe mamelo maso sady ihany koa hoe mampatsiahy an'ny malagasy rehetra moa zany fa tsy ny ankizy ihany. Hoe misy karazana zava-maneno ohatr'izao adinodino. Dia izay nefany manjary velo le fototra rehefa adinodino izay zavatra izay. Mandray anjara ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny mozika avokoa ireo mpikirakira ny mozika nentim-paharazana ireo amin'ny alalan'ny fampiratiana ireo karazana zava-maneno mampiavaka ny Madagasikara. Hatramin'ny sabotsy izao eny amin'ny Alliance Française no ahitana ireto mpanakanto ireto. Fa tsy mitovy amin'ny taloha intsony ny tsenan'ny arendrina vita malagasy noho ny fitobahan'ireo arendrina vita sinoa eto amintsika. Tsy mitondra fahatiantoka nefa ny fanjefana ny vita gasy noho izy ireo mora vidy raha oharina amin'ireo arendrina avy ivelany. Ary zao rana manana. Misedra olona ireo mpanamboatra arendrina vita malagasy noho ny falafosin'ireo akora ampiasaina namboarana izany. Misy fiantraikany na ho an'ireo mpanamboatra na ihany koa ho an'ireo mpivarotra. Ankehitriny nefa mironona amin'ny rendrina vita sinoa avokoa ireo olona rehetra rehefa fety ny fahaleovantena tahaka izao.
miamiana araka izany ny fanjefanana renina raha vita malagasy amin'izao fotoana izao na dia efa mifampitaha amin'ny vita vahiny azy ireo asa tanana vita malagasy ireny na eo amin'ny endriny na eo amin'ny kalitaony. Ny fanjifany amin'ny arendrina malagasy ny arendrina gasy par rapport amin'ny arendrina vita sinoa amin'izao dia tady ho faty mihitsy le arendrina gasy satria ohatrany tia vao zany le malagasy dia tsy ohatrany adinodino le arendrina malagasy dia misedra olana misedra concurrence amin'ny enjakenjana ihany izay mpanao arendrina vita malagasy par rapport amin'ny vita sinoa amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny akora eo no somary manana sarotra kely izay satria miakatra dia miakatra isaky ny mihetsika ny vidin'ny akora. Ohatra hoe ny vidina taratasy, ny vidina loko, ao koa ny tarby. Efa tsy dia ahitana intsony raha resaka ireny tarby zao amin'ile tsy mahazo mandoro pneu. Ankoatra ny vidiny, maro ny tombontsoa ny fanjifany ny arendrina vita malagasy. Ny tombontsoa eo amin'ny effet secondaire aloha angambany satria ny arendrina gasy tsy misy an'izany radiation sy ny karazany zany hoe mety atahorana amin'ny fahasalamana. Faharoa manarakarak'izay ny arendrina vita gasy mora kokoa. Fahatelo ny manjifa ny vita gasy teraka asa ho an'ny malagasy samitsika samy malagasy ihany dia manentana antsika mba tsy havery an'ilay kolontsaina malagasy zany mba hanjifa ny malagasy atsika mba ho fanampiana amin'ny mpiray-tanindrazana amintsika ihany koa mba tsy hahafaty an'ilay asa tanana sady hafa kokoa ilay izy hiteny an-dalana rehefa le manao mankalaza ny fetim-pirenena iny ilay jiro mirehatra amin'ilay arendrina mahafinaritra mijery an'ilay izy mahafinaritra amin'ny sady haingon'ny tanàna. 300 ariary hatramin'ny 5,000 ariary ny vidiny arendrina vita malagasy iray ary miankina amin'ny halehibeany izany. Mora vidy mihoatra ny vita sinoa saingy tsy mahasarika ny malagasy intsony izy ireny. Maro anisa nefa ny malagasy no mivelona amin'ny fanaovana asa tanana toy ny arendrina. Mila velomina amponin'ny malagasy ny famerenana ny fanjifana ireo asa tanana vita malagasy. Alohan'ny sarana dia avena aminao vaovao songadina tamin'ity alina ity. Ny totsaina androany tao amin'ny lampam-panjakana Ambohitsiroatra ny fionana teo amin'ny filohan'ny Repoblika Andrajoelina sy ireo orinasa mpamatsy-solika eto amintsika. Niompana tamin'ny vahaolana ahafahana mampihena ny vidy-solika ny fionana tamin'izany. Anomboka rampitso ny asa fanamboarana lalana eo amin'ny sampananandranona ohatra efa nisy ny fampidiniana sy fampiresahana tamin'ny ireo tompon'ny trano sy tompon'ny tany voakasiky ny tetikasa araka nambaran'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana tany sy ny toeram-pinenana ary ny asa vavety. Dizainy mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soa fa tsara atao tompoko. Maro karazana gu amnas, sarano tazamiana amnas. Jitsika diabe, bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Lavage Kiri. Narainao teo ny vaovao miaraka amin'ny Lavage Kiri, ho finaritra ny tontolo andronao. Le journal vous a été présenté par Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous a présenté Ny vaovao.